Tonga soa tanatin'ny fotoana ny fanomezantsika indray tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny araba avetrany ary dia arosoanao ireo vaovao isan'ny songadina tamin'ity androany ity ao anatin'izay indrindra moa ny lafiny ara-politika mahakasika ny fivorian'ny antenimieram-pirenena izay nisokatra nanomboka tamin'ity androany ity moa no nanomboan'izay tamin'ny fomba ofisialy ny antenimieram-pirenena izay rafetin'ireo solombavambahoaka miisa 720 am'zato nanatrika ity fotoana androany ity ara moa ny Prime Ministre Jean-Omer Berizika ny filohan'ny CMDN ny filohan'ny Senita ary ny filohan'ny CST sy ny CT ihany koa. Nandray ny asa maha solombavambahoaka azy nanomboka androany ny solombavambahoaka 720 am'zato voafidy tamin'ireo distrika 520 am'zato eto amintsika. Ny zokiolona indrindra Ramatoa Ratsivalaka Michel raika amin'ny 70 taona solombavambahoaka voafidy tao anatin'ny boriboritany voalohany eto Antananarivo ary Razafy Mahatratra Jean Christian 70 taona solombavambahoaka Anambalavao no nitarika amin'ny fivoriana teto amin'ny lapan'Tsimbazaza. Tao anatin'ny lateny dia niantso ny solombavambahoaka hiasa ao anatin'ny fifankatsiavana, filaminana ary anasony malagasy izay nametraka azy ireo teo amin'ny toerany solombavambahoaka ny zokiolona indrindra ao amin'ny antenimieram-pirenena. Koa mangataka anareo tompoko lahy sy tompoko vavy mba hitsangana. Mangataka anareo tompoko lahy sy tompoko vavy mba hitsangana daholo. Mba hifandray tanana mandritra n'izao firariana ho atolotra ho antsika solombavambahoaka voafidy izao. Aoka mba mifeon'ny mifidy antsika no entsika après-midi antenimieram-pirenena ity KSDI. Koa manaja ny vahoaka sy ny fokon'olona isika mba andraisana ity lampa ity ny fahasoavana, ny fahazavana ary ny fahendrena avy amina hary antsika. Engany ny diptaona iarantsika miasa ato mba ho feno fifankatiavana, ankitso-po sy filaminana ary fahasalamana. Ny hevitra no mety hitovy fahatanjona dia iray ihany anasoa ny Madagasikara sy ny mponina ao aminy. Niatrika ny fanokafana ny fivorian'ny solombavambahoaka androany ny filohan'andro mpanjakana Teteza Minto dia ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Jean-Omer Berizika, ny filohan'ny CMDN, ny filohan'ny CST ary ny filohan'ny Senita. Ny fantoka tamin'ny fifidianana izay ho mpikambana ao amin'ny bromarsy ny antenimieram-pirenena ny Vaomera ao amin'ity andro mpanjakana ity no anisan'ny tao anatin'ny fandaharam-potoana ny antenimieram-pirenena. Nandritra ny fivoriana manokana izay nisokafana androany ihany koa no nifidianana ny filohan'ny antenimieram-pirenena.